mianatra eo tongotrao. midy rano Jehovah fa tsara izy eny mandrakizay mifamindra-pony. Aoka ny Israely anao hoe eny mandrakizay mifamindra-pony. Aoka ny taranaka rona anao hoe eny mandrakizay mifamindra-pony. Aoka izay matahotra ny Jehovah anao hoe eny mandrakizay mifamindra-pony. Ataontsika ny larakira fa 700 tsaronao maivana. Ataontsika ny larakira 700 tsaronay maivana. Maria
Raha ny masina tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria tonga amin'ity fotoan-dehibe ity dia ny fizarana isan-kilasy ao amin'ny lesona sekoly sabata. Mangataka izay tompo mba hatrehanao ny fananao masina anie izany isan-kilasy izany mba hiseho mandrakariva amin'ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabantsika rehetra, tratro izao maraina ny sekoly sabata izao, ny fiadanan'ny tompo anie ho amintsika tsiraray avy, ary ny fanahy masina anie anenika ny isan-kilasy amin'ity maraina ity ho voninahitr'Andriamanitra rery any. Amen. Anomboantsika ny fotoana ary amin'ity maraina ity dia andaontsika hanaraka ny tatitra eran-tany. Nahazo fahaleovantena tamin'ny taona 2021 ity Moratsinanana. Ny salanisa taonan'ny mponina dia 17 taona eo. Misa 3 hetsy sy iray tapitrisa ny mponina ao. Rehefa nahita ny fiangonana Adventiste tamin'ny tandrina ny andro fafito fa ny 700 ny mponina dia tsy mahay mamaky teny sy manoratra, dia nanapa-kevitra fa ny lafin'ny fanabeazana no fitaovana tsara hanampiana ny mpiara-monina. Ny centre d'influence lehibe indrindra ampiasaina eto dia ny sekoly iraisam-pirenena Adventiste Timor. Manokatra lalana ho amoavin'ireo mpianatra ao amin'ny sekoly sy ny fampandrosoana ny firenena ihany koa. Mifototra amin'ny baiboly ny fanabeazana tolotra satria mampianatra ny fitsim-piaina sy ny maha-kristianina. Anjato ny mpianatra beazina eto amin'ity sekoly ity, ary ny ray aman-drenin'izy ireo dia maniry ny azon'izy ireo fanabeazana tsara. Raha vao nisokatra ny sekoly tamin'ny taona 2021 dia avy hatrany dia ireo Adventiste tanoliana voalohany satria nahatsapa voateritery tamin'ny fitandremana ny sabata izy ireo tany amin'ny sekoly mpanjakana izay nianarany teo aloha. Ankehitriny dia fantatra manerana ny firenena ny sekoly noho izy manana fanabeazana miavaka amin'ny rehetra. Rehefa manomana amin'ny fampianarana amin'ny mpampianatra dia tsy mianana fotsiny amin'izay atorony boky, fa mijery hoe azo antoka tsara ve ny zavatra ampianarany, ary izay fahasamihafana izay indrindra ny tena ankasitrahan'ireo ray aman-dreny. Tanjon'ny fisiana eto ity Moratsinanana dia ny ahafantaran'ireo mpianatra an Jesosy amin'ny alalan'ny fanabeazana tolotra azy ireo. Noho ny fahateren'ny toerana dia nisy fotoana ny sekoly tsy afaka nandray afa-tsy mpianatra 20, kanefa noho ny fanatitra ny sabata 17 tamin'ny taona 2021 dia afaka nanorina kilasy vaovao hafa izy ireo na ahafana nandray mpianatra 70 ankehitriny. Ny fity sekoly tia satria tamin'ny voalohany idirako tato dia tsapako mihitsy hoe madio na ny tontolo manodidina aza. Mahafinaritra na ny zava-maniry, na ny vorona, na ny olona dia hoe wow, tena toerana tsara ity sekoly ity ahafahan'ny ankizy mianatra sy mandray fanabeazana azo antoka. Ny antony fidianako ity sekoly ity dia noho ny fampianarany mifototra amin'ny baiboly. Amin'ny maharay aman-dreny dia mieritreritra hoe hanampy ny ankizy amin'ny fananany toetra tsara izany mba hanahafa ny toetran'Andriamanitra. Noho ny sekoly dia nitombo ny fahatokisan'ny olona ny fiangonana Adventiste ny Moratsinanana ary nanokatra varavarana ho ana fomba fiasa vaovao amin'ny fanompony izany. Noho ity sekoly ity dia fantatra sy ankatoava fanjakana ny fiangonana Adventiste eto amin'ny firenena, zavatra izay tsy nisy teo aloha izany. Ankehitriny
dia tompona andraikitra maro amin'ny fanabeazana eto amin'ny firenena no mahafantatra amin'ny fisiany-sekoly sy ny fiangonana. Amin'ity telo-volana ity dia afaka nampindra ity sekoly ity ianao satria mila trano fatoriana ho an'ireo mpianatra avelavitra izy ireo mba hananan'izy ireo toerana azo antoka sy hanamora ny fandehanan'izy ireo mianatra. Ankoatr'izay dia manome tombontsoa ireo ankizy hafa hisitraka ny fanabeazana adventista izany. Raha sitraka ao dia andeha ho tohanana izany tetikasa izany amin'ny fanatitra ny sabata 17 ary hoentsika mbavaka ny mpampianatra sy ireo mpianatra rehetra eto amin'ny sekoly. Misaotra ny amin'ny fanampianao. Misaotra n'ireo olona nanao ny taritrera-tantsika. Izao kosa sika dia hiditra amin'ny kilasiny zaza-minono ka hatrany amin'ny zatovo. Kanefa mialoha izany dia andeontsika andray an'ilay hira hoe mitenena. Enisautranao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai antunguchao Izai pianachao Kuambitenenare Jesu malalo Izai ainuchalanao Kahirote nyadamina Itwechapechaka wampunaya Kuambitenenare Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kahirote nyadamina Itwechapechaka wampunaya Irate nyadamina Itwechapechaka wampunaya Tonga indray eo amin'ny fotoanany lesona zaza-minono indray tsika zao. Efa lesona faharoa indray ngeny naratsika zao koa miloha izany dia andeha indray aloha tsika ifampiarahaba dia hivavaka dia hamerina ny lesona. Ao ary miaramira daholo isa, roa, telo. Manaona falita faona raha vao mahita anao manaona ianao manaona tompoko. Efa vonona daholo ny zaza-minono andeha ary tsika aloha hivavaka kambana ny tanana dia ahondrika ny loha hivavaka tsika. Jesosy malalo misaotra anao fa omenao fotoana indray ahafahana mamerina lesona. Taio zahay mba zaza entry mahay mihaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary lesona faharoa ny anarantsika zao. Efa nihaintsika tamin'ny lasa efa niarany antra lesona dia andeha hiaraka hamerina indray ary androany. Lesona faharoa ilay sambo lehibe aninoa. Ilay sambo lehibe aninoa. Mitsenjery ny famindram-pon'i Jehovah no iraiko mandrakizay. Miaramerina ihany tsika hoe ny famindram-pon'i Jehovah no iraiko mandrakizay. Tsara fanahintsika ngeraka izy Andriamanitra mikarakaratsika Andriamanitra. Araka ny lesona fitantsika tamin'ny heriny, nasaina nanamboatra inona moa no nasaina nanamboatra sambo fiara. Zany sambo fiara zany dia mandeha eny ambony rano. Ngeza be ngeny sambo fiara nasaina namboarin'ny Noa dia nanamboatra
an'ilay samby fiara Noa. Mpankatoa ange Noa rehefa nitenenina izy hoe amboary ny samby fiara dia nanamboatra Noa. Alainy ny tsofa dia nitsofainy ny hazo dia nalainy ny marteau dia nikapohany kpang ny asa i Noa. Rehefa elaela dia vita ilay samby fiara. Fa ny tena zavatra nahagaga izy dia indreny ny biby nivoaka avy any anaty ala dia nilahatra tsororoa ny biby sasany dia nilahatra tsy fitofito ny biby sasany. Milahatra tsara nge zareo tsy mikorotana nge izy dia miaraka mandeha nge izy misy saka dia mandeha anankiroa ny saka. Ahoana feon'ny saka hoe miao miao. Zany nataon'ilay saka dia milahatra tsororoa izy dia miara-mandeha. Dia misy alika dia milahatra tsororoa koa ny alika. Ahoana moa feon'ny alika aloha andao ataontsika zany any ataon'ny alika dia milahatra tsororoa koa ny alika dia mandeha. Efa nahita liona ve nareo? Any anaty boky ny jerevantsika ny liona dia mandeha tsororoa koa ny liona. Dia misy soavaly ihany koa dia mandeha tsororoa koa ny soavaly dia godou. Dia misy elefanta be ilay misy orona be ireny milahatra tsororoa. Mahagaga anie zany izy ary no nampilahatra azy. Dia nisy omby andao ataontsika ny feon'ny omby hoe mo. Fa ny omby rakizy milahatra fito. Be dia be nge zany fito zany ohatran'izao zany fito zany ohatran'izao. Dia milahatra fito ny omby. Dia mandeha koa ny ondry dia milahatra fito koa ny ondry. Andao ataontsika ny feon'ny ondry hoe mo. Dia milahatra dia niditra tao anatin'ny samby fiara avokoa ireny biby ireny. Dia rehefa vita ny biby dia niditra ihany koa Noa sy ny zanany sy ny vadiny. Rehefa tonga tao anaty samby fiara zareo dia nakaton'Andriamanitra ny varavarana. Nakaton'Andriamanitra katona varavarana. Dia nihidy tao ry Noa dia nilatsaka ny orana dia nilatsaka ny orana dia nilatsaka ny orana dia niakatra ny rano niakatra ny rano niakatra ny rano dia nitsingevana teny ambony rano ilay samby fiara. Fa naniraka anjely rakizy Andriamanitra hiaro an'i Noa sy ny biby sy ny zanaky Noa sy ny vady Noa tao anatin'ilay samby fiara. Nikarakara Noa sy ny zanany sy ny vadiny ary ny biby Andriamanitra. Izay aloha no lesitsika androany. Amin'ny herindray mbola tohizantsika fa andao sika hifanao veloma. Mihira daholo ary isa lohatelo. Tia mifanao veloma veloma veloma. Tia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko. Dia amin'ny manaraka indray zany mihaino ny lesona manaraka isika. Veloma tompoko. Isaorantsika indray Andriamanitra fa nomeny fitahina vaovao indray isika dia afaka hiara-hitsahatra aminy amin'izao sabata izao ry zazabody namako. Andao indray hiaraka hivavaka akambana ny tanana dia ondrika ny loha akipy ny maso. Andriamanitra rainay saotra sy dera ny haja sy ny laza ny voninahitra ny eo anao dia mba omenao anay ny fiadanana amin'izao sabata fitsarana izao. Ta io izay zazabody sy ny ankizy rehetra mba ho endry tsara sy makatoa ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hianatra tantara vaovao indray isika rakizy. Misy aminareo efa mahay tsara an'izany nandritra ny herinandro. Mitondra lohateny hoe valan-javaboary nandeha ambony rano. Nareo efa nahita an'izany? Mino hafa mbola samy tsy nahita an'izany hoe valan-javaboary mandeha ny ambony rano izany. Ny tsenjery dia ao amin'ny Salamy 7:1 manao hoe miaraka mamerina isika rehetra miara-manisa telo isa roa telo. Lehibe Jehova ka mendrika ho teraina indrindra. Andao averina indray.
lehibe Jehova ka mendrika ho teraina indrindra. Bravo! Rehefa vita noaraka izy ny samby fiara dia efa vita tsara dia efa nampianatra ny olona izy, efa niresaka tamin'ny olona izy hoe hisafidrano ho tonga eto ambonin'ny tany dia asaina miditra ao anatin'ny samby fiara avokoa ny olona izay mino an'Andriamanitra fa izy safidrano izany. Vita tsara ary izao le samby fiara. Nasain'Andriamanitra nitondra sakafo tao anaty samby fiara no amenakavy dia nitaominy zanan'ilay izy taomina tamin'ny gony ny sasany. Rehefa vita daholo dia hoy izy mantsy ny dadany hoe ny zanaka no azy dada vita daholo. Dia lasa izy nitsangana anakeo akaiky ny dadany fa ny dadany manko tamin'izay fotoana izay ino io nitsangana teo ambaravarana. Dia samy tsisy ny teny izy rehetra, nangina Noa, nangina koa ny zanany. Rehefa avy eo dia hoy izy Noa hoe vita. Nasainy ny olona hiditra ao anaty samby fiara. Midira satria misy olona nijery endry zareo nge teo midira ato anaty samby fiara hoy Noa, ho avy inge re olona ny safidrano midira ato anaty samby fiara. Teny memeraka izy ny olona. Lehilahy antitra adaladala koa io Noa io, hoy zareo. Tsisy nety niditra nge izy. Rehefa kelikely iny nisy liona beraka izy nivoaka avy any anaty ala anankiroa, lahy sy vavy. Niditra tao anaty samby fiara izy dia gagabery zareo. Ahoana koa izany? Kelikely indray dia nisy elefanta naneno anankiroa. Niditra tao anatin'ny samby fiara dia hoe ahoana koa no ahaizana reto biby reto miditra ao anaty samby fiara ohatr'izao? Mamitaka koa ty dadabe Noa ty Dia hoy Noa namaly azy ireo hoe tsy izaho nge nanao an'izany Andriamanitra ny naniraka an'ireo biby ireo ho ato anaty samby fiara. Ho avy anie ho ihany safidrano Dia mbola tsy nino ihany raka izy ny olona. Nandritra ny tontolo andro nijery teo foana ireo olona ireo. Dia ny vorona, ny biby rehetra ny foron'Andriamanitra nisy niditra tao anatin'ny samby fiara avokoa. Hariva ny andro raka izy. Tapitra niditra avokoa ny biby rehetra. Dia niditra ny ankonan'ny Noa, niditra koa Noa. Andriamanitra no nanidy an'ilay varavarana. Rehefa tsy nety niditra nakao ny olona fa nimemezana fotsiny Noa, nidin'Andriamanitra ny varavarana. Niangavy azy ireo ny Noa fa tsy nety niditra mihitsy izy. Nanganohany be ny masony tomany izy, nalahelo izy fa tsy mety miditra mihitsy n'ilay olona. Nidin'Andriamanitra ny varavarana. Noa menakavy miaraka amin'ny vinatovaviny ny vinatovaviny vadin'ireo zanany anankitelo ireo dia niaraka tamin'ny biby marobe. Niditra tao anatin'ny samby fiara, nidin'Andriamanitra ny varavaran'ny samby fiara dia tsy afaka nivoaka tao intsony izy. Ny olona tetỳ ivelany koa tsy afaka niditra intsony. Nanomboka ratsy ny andro, nenanjombona ny andro. Maizina ny lanitra nisy rahona. Zay vao tonga nandondona teo amin'ny varavaran'ny samby fiara ny olona Noa, voaiza hay. Tsy afaka namohan'ilay varavarana nge Noa fa tsy izy nge nanidy an'ilay varavarana fa Andriamanitra. Dia tonga ny orana raka izy. Avo be ny orana, avo be ny orana, avo be ny orana. Tsy nitsahatra mihitsy. Ela be. Noa menakavy niadana tao anaty samby fiara satria voaro izy ireo. Dia nikarakara ny biby tao anatin'ny samby fiara tao Noa menakavy. Nisaotra an'Andriamanitra foana ry zareo isaky ny maraina vao mifoha amin'ny hariva dia midera sy misaotra an'Andriamanitra izy satria narovan'Andriamanitra. Dia karakaraina tsara ny biby. Jerena ny biby misy matory, misy mitsilailay. Dia misy miesona be raka izy miesona be ilay biby. Ny sasany kosa misakafo. Vao karakara Noa menakavy avokoa ny biby rehetra satria Andriamanitra koa dia mikarakara Noa menakavy. Dia nilamina ry zareo niala sasatra tsara tao anaty samby fiara tao.
mbola avy be foana ny orana dia hoy ny zanako Noa hoe faroviana ihany ry dada nitsahatra ny orana dia hoy Noa namaly azy mandritra ny 7 andro tsy hoe mandrakizay zany 7 andro zany fa eo amin'ny 7 andro eo fotsiny dia hitsahatra ny orana dia mbola avy foana ny orana difitry ny rano raiky izy ny tendrombohitra tonga hatrany tendrombohitra avo be ny rano ny samby fiara mandeha hoentin'ny rano eny ny samby fiara rehefa ela raiky izy dia nidona tamin'ny tendrombohitra ny samby fiara nijanona tsy nandeha tsony ilay samby fiara dia fantatry Noa hoe tokony hijanona zany zareo nijanona ny andro vitsivitsy ry Noa dia nivoaina ny varavarakely fa mbola tsy azo voaina ny varavarambe nivoaina ny varavarakely nandefa goaika Noa mba hijery ny tany hoe fa maina ve ny rano fa ritra lasa le goaika nandeha nivoaka tany niverina raiky izy le goaika tsy nahita tany hipetrahana izy dia niverina dia fantatry Noa hoe mbola tsy ritra ny rano afaka 7 andro indray tena nandefa voromailala indray Noa teo ambaravarakely lasa indray le voromailala tany niverina indray le voromailala mbola tsy ritra ny rano dia tsy nahita toerana hipetrahana izy afaka 7 andro indray na hoe herinandro nalefa indray le voromailala niverina indray ilay voromailala fa zao nisy ravina oliva teny amin'ny vavany napetany teo amin'ny vavany teo niraisiny tamin'ny vavany efa manomboka miaritra ny rano dia afaka 7 andro indray tena andefa indray voromailala dia tsy niverina intsony raiky izy le voromailala fantatry Noa fa efa maina ny tany efa ritra ny rano dia afaka mivoaka avy tao avokoa izy rehetra Andriamanitra nge dia mikarakara ny zanany manana drafitra manokana ho an'ny zanany Andriamanitra ho antsika rehetra koa manana drafitra manokana ho antsika Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa matoki azy dia mivavaka foana dia miaino ny feon'Andriamanitra zay ny lesontsika nandritra ny herinandro ity fa mametraka veloma ho amin'ny manaraka indray dia aza ty fa mbola misy toy ny tantarany Noa veloma daholo eo manahoana daholo ianareo rakizy faly indrindra aho tafaraka aminareo indray amin'ity sabata ity misaotra an'i Jesosy tsika noho izany sabata mahafinaritra izany satria dia tsy natao hitsaharana fotsiny sabata fa nataony ihany koa mba ahafahantsika afaka hiaraka amekina ny lohahevitra fa firy reny hoe rahantsika mamerina eto lohahevitra fa 7 izay indrindra manao hoe fanampiana tena ilaina ahoana tsara hoe fanampiana tena ilaina ny andalan-teny fitadidina nataontsika tsy hijery nandritry ny herinandro dia tao amin'ny Efesianina 4:7 Efesianina 4:7 manao hoe amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny an'ny tompo fa tsy an'ny olona andenga ho averintsika tsara amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny an'ny tompo fa tsy amin'ny olona Efesianina 4:7 tadidinao ve fa tianao toerana na trano teo amin'ny tompony zanak'Israely Andriamanitra eny tokorakizy ary ho toy izay tatahaka izay nge ny lohahevitrintsika rehefa nanana izany fikasana izany Andriamanitra satria te hiara-monina te hiara-hitoetra amin'ny zanak'Israely izy dia nanome drafitra moa izany izy Mosesy dia rehefa nentanina ny zanak'Israely dia samy nanaiky rakizy ny fandaharana rehetra izay napetrak'Andriamanitra ka dia indro fa vonona ny tsirairay avy nanolotra izay rehetra nananany tao ny nanolotra volamena tao ny nanolotra volafotsy ireo zavatra sarobidy rehetra izay nananany dia natolony mba hamitana ity trano ho an'Andriamanitra ity inona moa ny antsoina an'ilay trano ho an'Andriamanitra fitoerana masina na tabernakely dia tamin'izay fotoan'izay dia nifidy lehilahy anankiroa Andriamanitra izay manana talenta amin'ny fanaovana asa tanana dia tsy iza izany rakizy fa Bezalila sy Oliaba
Bezalila sy Oliaba, dia izy ireo dia nanana talenta manokana tamin'ny asa tanana. Tsy izy ireo ihany anefa fa mbola nanasa olona hafa, mbola mila olona hafa Andriamanitra hiara-iasa aminy. Ka rehefa vonona ny tsirairay avy ny ara-niasa tamin'Andriamanitra dia akory tokoa inge ny agakany, fa be dia be ny fanomezana, ka dia hozy indray Andriamanitra okizay fa ampy izay ny fanomezana nomenareo, ka dia fitao tsara ny trano izay rakomonina aminareo ry Mosesy, tahaka ny taridalana rehetra izay nomeko anao, ka dia vita soamantsara izany ny toerana izay iarahan'Andriamanitra niaraka tamin'ny zanak'Israely. Tao anatin'izany rehetra izany rakizy dia nanovy fifaliana sy fitahiana ny zanak'Israely rehetra izay nanao an'izany fanomezana ho an'Andriamanitra izany. Itsika koa dia manana toerana iray mahafinaritra izay ahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra, dia tsy ninona fa ny fiangonana. Asain'Andriamanitra itsika mba hanolotra fanomezana toy ny hoe fanatitra, ary tsy fanatitra ihany mety tsanam-bola tsika kizikely fa ny talentantsika angerakizy dia fanatitra ngezabe azontsika menan Jesosy. Mahay mihira ve ianao? Mahay mamaky teny? Afaka hoendry tsara ao am-piangonana? Dia andeha ho atolotritsika ho an'i Jesosy izany. Fa rehefa manao an'izany itsika dia azo fitahiana ary atsiaro fifaliana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ka dia mariky ny fifanampiantsika izany ao amin'ny fiangonana, ka dia tena hifanampy tokoa itsika ary hifanampy ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona, araka ny tsy anjery izay nianarantsika. Dia Jesosy hita manokana ny ankizikely rehetra, na dia mbola zaza ary isika dia hampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra ho fanompoana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia izay indray ary ny lohahevitra androany, mirary sabata feno fitahiana ho mba hampahasoavana ho an'ny ankizikely rehetra. Dia veloma daholo, samy endry tsara, veloma. Ampifaliana indray no hiarabana ny tanora zandry indray amin'ity anio ity. Amitina ny lesona fahafito izay nianarantsika nandritra ny herinandro indray ary isika. Ny lohatenintsika dia hoe ilay namako vaovao. Mbola resaka namana ihany no resahantsika izany, ilay namako vaovao. Ny tsy anjerintsika dia ao amin'ny lioka toko 10 andininy 7:20. Inao fa efa mahay daholo ny tsirairay avy satria tsotra ary matetika henontsika izany teny izany. Andeha rahantsika mamerina ary. Ary izy namalika nanao hoe diavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izay ilay tsy anjerintsika. Nahay daholo eo, mahafinaritra izany. Inandray ary zavatra hitantsika nandritra ny herinandro iny. Tamin'ny Jesosy rehefa tetỳ tany dia miasa tamin'ny olona izy, mifandray mandrakariva amin'ny olona izy, mizara ny fahamarinana amin'ny olona izy, mampianatra an'izy ireny, manasitrana an'izy ireny. Rehefa tao anatin'ny fifaneraserana tamin'ny olona tao dia nanatona an'i Jesosy ny mpanoran-dalàna anankiray. Izay tena mbola tanora tokoa. Dia nanontany izy hoe inona re Jesosy ny ataoko mba hantovako ny fiainana mandrakizay. Ny tena tian'ity mpanoran-dalàna ity olazaina dia hoe mba afaka miteny venao hoe ianao io efa tena azo antoka fa afaka handova ny fiainana mandrakizay. Tia hanatsafan' Jesosy izy. Kanefany novalian' Jesosy hoe inona ary moa izany ny voalaza ao amin'ny lalàna. Tena maly izy satria efa hainy tsara izany, dia hozy izy hoe tena hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, dia tiavako ny namanao tahaka ny tenanao, izay mihitsy ny voalazan'ny lalàna, ary marina izany. Dia nikeny Jesosy tokoa. Dia izay hozy izy Jesosy dia mandehana amin'izay. Tsy afa-po ilay mpanoran-dalàna satria te hahazo bebe kokoa izy, te hiady hevitra amin'ny Jesosy mihitsy ny tena faniriany tamin'izay. Dia nanao fanontaniana hafa indray izy. Jesosy iza ary ny tena namako satria voalaza teo fa hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia iza izany namako? Dia tsy namaly avy hatrany Jesosy hoe iza fa
fanoharana no nomeny Jesosy. Haitsika tsara ilay fanoharana, efa nianarantsika ny lesona, dia ny fanoharana n'ilay lehilahy jiosy izay nisy nanafika rehefa nandeha tany Jeriko, dia rehefa saika maty dia navelany jiolahy teo. Ny mpiray tanindrazana taminy no nandalo, ary azo lazaina hoe olona ambony, mpitondra fivavahana, olona fakatahaka. Nefa ny nandalo fotsiny izy ireo. Rehefa nandalo ny lehilahy anankiray izay hafa firenena, hafa foko, hafa fomba fiaina, dia onena izy dia namonjy an'ilay lehilahy satria fantany fa mila fanampiana ity lehilahy ity. Rehefa nanatanteraka an'izany izy dia avotra ilay olona naratra. Dia nanontaniany Jesosy amin'izay ilay mpanorandalàna, izy ary ny tena sakaizan'ilay olona norobaina teto. Dia namaly tsy sazoka fotsiny ilay mpanorandalàna fa ilay nanavitra azy. Mandehana hoy Jesosy ka manaova toy izany. Tsy nafaly an'ilay mpanorandalàna izany satria ho azy dia ny manaraka ny lalàna fotsiny zava-dehibe. Fa ny mpifandray amin'ny hafa izay eritreretina hoe tsy mitovy fomba fiaina amin'ny tena na tsy mitovy firenena na tsy mitovy fivavahana dia tsy tokony hatao izany. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro koa ry tanora namako dia betsaka ny olona samy hafa. Tsy mitovy fananana, tsy mitovy fiteny, tsy mitovy fomba fiaina, tsy mitovy firazanana ary. Dia nefa irian'Andriamanitra indrindra raha ho raisintsika ireny olona ireny. Eo amin'izao fiainana izao mantsy dia tsy misy mahavita tena irery. Mifampiankina avokoa ary mifanampy ny tsirairay avy. Dia ilaina zany ny mifanampy sy mifanohana. Nampianatra antsika zany ity lesona ity fa raha kristianina isika dia ilaina ny mijery ny hafa tsy manavakavaka n'izaniza. Ilaina ny mifanampy. Nanampy antsika ihany koa mba hanova ny fomba fijerintsika eo amin'ny fijerena ny hafa, ary nampianatra antsika ihany koa fa azo atao ny mila fanampiana amin'ny hafa. Rehefa tian'Andriamanitra ary isika dia manampy antsika ho tia ny mpiarabelona amintsika izy. Izay no nampitaina antsika tao anatin'izay lesona fahafito izay. Dia mahazotoa mandrakariva ary mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mirary soa. Faly miarahaba ny tanora mantoanto rehetra indray natratra izao fotoana izay amirenantsika ny lohahevitra fahafito izay nianarantsika nandritra ny herinandro iny. Ny lohateny dia hoe ny maha isika antsika ao amin'ny Kristy ka ny fizarana faharoa no nianarantsika nandritra ny herinandro indray. Ny tsenjery dia ao amin'ny Jaonina 7:20, andininy fa 4:telopolo sy ny 5:telopolo. Andeha raha antsika mamerina. Didy voavoany no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Tamin'ny herinandro isika dia nianatra ny hoe ny maha isika antsika ao amin'ny Kristy fizarana voalohany dia nahita isika tamin'izany fa isika dia zanak'Andriamanitra ary tsy zanaka fotsiny fa mpandova. Manana zo isika ny hiantso an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, manana zo isika ny aina tsy hatahotra fa kosa hiaina amin'ny mpifaliana mandrakariva, ary manana zo ihany koa isika ny fandray amin'Andriamanitra hatrany. Eo anatrehan'izany zo zany dia nanana didy ihany koa isika dia ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny manodidina rehetra. Dia izao ary nomen'Andriamanitra ny fanamasina mba hitarika antsika, mba hahafahantsika ho tia ny hafa sy ny manodidina antsika rehetra. Dia noharian'Andriamanitra ihany koa isika tsirairay avy izao mba hiara-iasa amin'ny hafa. Tao anatin'ny lesona dia nahita tantara anankiray isika. Tantarana tovolahy anankiray izay tompon-daka tamin'ny hazakazaka 100 metatra. Nanana ny lazany tokoa izy satria nahazo medaly volamena tamin'ny lalao olimpika izy tamin'ny taona 2007. 12 taona taty aoriana nefa dia indrisy fa tsy maintsy niatrika fitsarana ary nogadraina ity tovolahy ity noho ny zava-mahadomelina izay namidiny. Inona hoe ianao no nahatonga azo amin'izany toerana izany? Tsy inona
fa ny tsy fahaizany ny fidy namana mba hiarahana ny namana no nitarika azy ho amin'ny ratsy mila tandremana tsara zany ry mantoanto a ny namanao satria manefy a ny mahainao anao a ny namanao nisy any keo tantarana vehivavy anankiroa izay malemy ny ilany nalemy avia ny ilany nalemy havanana dia nisy fotoana izy roa reto a samy naintendry mpianao moa izy roa dia nasena niarany tendry dia navita zavatra tsara ny namanao zany a dia mitarika anao amin'ny tsara na mitarika anao amin'ny ratsy ka ilainao indrindra ny mitandrina ny amin'izay namana izay dia ny lesona anankiray ihany koa izay hitantsika nandritry ny herinandro a dia izao hoe isika dia manana fironana hitovy amin'izay zavatra henoantsika inona ny zavatra ampidirinao ny sofinao inona ny zavatra henoanao isanandro vao maraina ka hatramin'ny hariva fa ireny zavatra ireny ihany koa a dia manefy ny toetranao manefy ny mahainao anao a ireny zavatra ireny ka mila tandremana fatratra indrindra raha izay zavatra eritreretin'ny olona momba anao a no manamafina mamotika anao dia tsy miaino ny feon'Andriamanitra ianao zany hoe ilainao ry tanora mantoanto ny miaino ny feon'Andriamanitra mandraka hariva mba hahafahanao a maneo ny mahainao anao a ao amin'ny Kristy tadidio fa tsy hoe manana tombam-bidy fotsiny ianao fa tena sarobidy mihitsy ianao a eo anatrehan'Andriamanitra dia aoka seho anao ary manomboka izao fa zanak'Andriamanitra ianao manana ny maha izy azy ianao a ao amin'ny Kristy ary mendrika izany atao hoe zanak'Andriamanitra izany ianao dia mirary soa ary ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray velome dia faletrany miara-mianatra amintsika ny tenin'Andriamanitra ary zatovo namako ary isika mpiaino ny radio zisy ihany koa ary ianao izay mijery mivantana ihany koa manaraka ny pejy Facebook ny radio zisy eny amin'zato teboka efatra miaraba tompoko fantana no apetrako aloha melo indrindra ny andiniantsika ny loha hevitra manaraka nijerentsika farany teo mahakasika ny Stefana lay nanaiko ho faty martiora ndraindray mantsy rehefa manomboka miantra manaina ity fivavahana ity dia miala amin'izay ny olona miala rehefa manomboka ohatrany hoe mikitikitika ny momba azy ohatrany mesarotra dia miala maniry a mba efa nanao fanandramana ianao ka na dia ho faty aza dia tsy akamaminy aina intsony fa dia nanaraka ary manaraka ny marina sy Jesosy Kristy hatramin'ny farany na dia ho toraham-bato aza izay loha hevitra farany teo fa amin'ity anio ity dia hijery loha hevitra anankiray indray sika izay anaovantsika fanandramana lohateny anankiray manao hoe manatratra ny eo aloha manatratra ny eo aloha tonga dia diniantsika vetrany zany lohateny zany aloha satria efa noresahako tamintsika hatramin'izay fa misy antony avokoa ny lohateny rehetra karaha zay zany ny lohateny a dia tokony ho azontsika tsara le lohateny manatratra ny eo aloha zany hoe ianao io zany a dia atao anatratra ny any aloha fa tsy hoe andeha hiverina ho any ariana manatratra ny eo aloha ny fanohatra amin'izay zany dia zao mijery ny any aoriana ny tena tokony ataontsika zany a dia manatratra ny eo aloha misy zavatra tsy mety tratratsika mihitsy ange ary nandray tsika sahirana variana mijery ny any ariana dia tsy mety tratra mihitsy leo aloha zao ndao ary tsika ezaka anatratra ny eo aloha noho ny fahasoavan'Andriamanitra vakitsika ny Filipiana toko 4 andiny 17 sy ny 17 fa io no andininy fototra Filipiana toko 4 andiny 17 sy 17 dia toy izao voalaza aminaran'i Jesosy rahalahy tsy mbola nataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra iray aloha no ataoko manadino izay zavatra aoriana ka miezaka anatratra izay zavatra eo aloha eny miezaka anatratra ny marika aho ahazoko ny lokany fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy manadino izay zavatra any aoriana zay zany lazain'ny Baiboly adinoy ny zavatra tany ariana Andriamanitra dia tsy mijery ny zavatra tany aoriana fa mijery ny lalana izoranao amin'izao fotoana izao zany ny fijerin'Andriamanitra antsika noho izany fadio ny mitanisa sy mijery ny zavatra any aoriana ary matetika ange ilay zavatra any aoriana izay tadidintsika sy eritreretintsika
le zavatra nampalahelo le zavatra tsy naomby sy ny sisa dia iny mampieritreritra antsika eo efa zavatra lasa kanefa mety mbola tsy mampatory anao tsy zany lazain'ny baiboly fa manadino zay zavatra any aoriana miezaka kosa manatratra ny zavatra eo aloha inona le zavatra eo aloha hotratrarintsika andao mba ampitovoina ary inona le zavatra eo aloha hotratrarintsika mba hazontsika ny lokan'ny fiantsoan'andriamanitra any ambony eo amin'i Kristy Jesosy ay isika io kay dia lehilahy sy vehivavy nantsoina aoka isika hiazakazaka hamaly ny antso marobe ny zavatra hiantsoana antsika tanora ary amin'ity maraina ity dia manentana antsika rehefa misy fiantsoana atao anao indrindra mahakasika ny fanompoana an'Andriamanitra dia ataovy izany tratraro zany vitao zany ary ireo zavatsoa rehetra izay tokony ho tanterahanao dia manoro hevitra anao aoka hifantoka amin'izany ianao dia tratraro le izy zay zany le hoe manatratra ny eo aloha izay irariana indrindra anaovantsika tsiraray avy fanandramana indray dia zao mety marobe ny zavatra eo aloha tianao tratrarina fa ireo zava-panahy aloha tratrarina voalohany dia zay vao ireo zavatra mety hoe ilainao fa ndray mantsy mifamadika ny zavatra ilaintsika foana no tratrarintsika voalohany dia ataontsika ambony ilay zava-panahy na ilay antson'Andriamanitra fantatro fa ianao dia manana zavatra hotinatry zay moa zany ny teny gasy miresaka an'lay hoe hotratrarina manana zavatra hotratrarina ianao dia zao katsao aloha dia tratraro aloha ireo zavatra ara-panahy dia omenanao fanampiny ny zavatra ara-nofo rehetra fianarana asa vola fitaovana tsy haiko inona ny tianao tratrariny ho tonga aminao zany raha ohatra ka tratrarinao aloha ireo zava-panahy izay ny antsoan'Andriamanitra anao zay ny fanandramana tokony ataontsika indray amin'ity herinandro ity dia miraroso antsika ary anao fanandramana tsara miaraka amin'Andriamanitra mandra-piresaka ary misaotra n'ilay nanao ny lesona teo tsika zao indray tsika dia hiditra amin'ny lesony zatovo sy ny lehibe ary mialohan'izay dia ataontsika ny hira 9 fitiavan-dehibe Mua
faly miaravantsika tsiray avy na tratra ity sabata masina ity a tonga soa amin'ny loha hevitra fahafito ho famerenana ho famidinana an'izany zasy ianao dia mirary hoe fotoana manokana ty androany ity mba hanivozantsika hery tokoa ary ampitombo ny finoantsika dia ampanakaiky antsika kokoa amin'ny Kristy. Loha hevitra fahafito ho an'ny tanora zokiny a ilay manao hoe Jesosy ilay vato fantsiky ny aina. Jesosy ilay vato fantsiky ny aina. Ny toko a izay niorenany ity loha hevitra ity ny rahantsika nandinika tanatin'ny herinandro dia ny Hebreo toko 5:1 ka hatramin'ny toko 9 ny andininy 20 ary tao no nisafidianany tsirairay avy andininy anankiray ho atao tsy anjery dia andao mba hiaraka amerina indray ary loha satria efa fanaontsika izany andeha hoe eny ary Jesosy a ilay vato fantsiky ny aina. Tao anatin'ity loha hevitra ity isika dia niaraka nahita ary niaraka nianatra fa toa napiato kely ny fanazavana ara-teolojia mahakasika ny asa fisoronana nataon'i Jesosy aloha Paoly satria nisy izay nampana azy tao dia tsy inona fa ny fanahiny hoe sao dia ho simba ny fahatakaran'ny mpiaino azy fa ho mora resy ka hiala amin'ny Kristy izy ireo noho ny etraketraky ny fiainana. Natao ohatra izany Paoly dia nampiditra fananarana entitra aloha mikasika ny loza mananontanina ny mpanaradia any Kristy dia manontany isika nanontany an'izay mihitsy koa moa ny taridalana hoe move tsy mananontanina antsika amin'izao fotoana ihany koa izany loza izay nananontanina tamin'izany fotoana izany a dia tsy inona fa ny fahakiviana mety hananany tsirairay eo anatrehan'ny loza na ny fizahan-toetra izay miteraka fiemorana dia noho izay indrindra no nanaovan'ny Paoly fananarana ary fampaherezana feno fitiavana. Dia io moa ny rahantsika nianatra tanatin'ny herinandro fananarana ny fampitohy tamin'ny fampaherezana izay hoe tena mitondra hery satria teny mampahery omen'ny Kristy no nentin'ny Paoly tao anatin'izany. Araka izany manko dia tandindomindoza hiala amin'ny Kristy rehefa sedra fahakiviana sy toe-javatra sarotra ny mpanaraka azy ny kristianina dia io tena tolona miatra manena mihitsy ary ady mafy eo amin'ny Jesosy sy ny izao ao anatintsika ao dia izao hoe ny rahantsika nianatra fa Jesosy ilay vato fantsiky ny aina andeha Jesosy ihany no velantsika hamaritra hifaratsika eo amin'ny fiainantsika dia tsy ho tandindomina dia tandindomindoza ary sika dia tsy hiala fa hifikitra amin'ny Jesosy ilay vato fantsiky ny aintsika. Andriamanitra dia nanao ny fomba maro mandrakariva mba hanomezana antoka antsika ny amin'ireo teny fikasany ary ny anarantsika tanatin'ny lesona fa Andriamanitra dia nampiasa fianianana. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo izany ny soratra masina mantsy dia manambara fa ny fianianana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, tamin'ny Davida dia ireo ny tonga fototra ihany koa iorenan'ny toky izay ananan'ny Israely momba n'izay fahazoany antoka hoe azo sitraka eo anatrehan'Andriamanitra eo imasin'Andriamanitra izay ary ny fianianana dia nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama io no nentin'ny Mosesy arak'izay nanarantsika tanatin'ny lesona mba nakatoky rehefa mangataka amin'Andriamanitra izy mba hamela heloka ny Israely izay maditra izay mihemitra indrindra moa rehefa tamin'izy ireo nanao an'ilay ombilakely volamena ary Andriamanitra ihany koa dia miantso azy ianao isanandro satria tsy miovy izy. Andriamanitra ilay nanome antoka ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany ihany no Andriamanitra izay andriamantsika amin'izao fotoana izao manome antoka amin'ny alalan'ireo teny fikasany maro antsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary ao anatin'izany ny teny fikasana fampanantenana izay omeny antsika fa nametraka an'i Jesosy eo an-tanany ankavanana izy ary izay fitoeran'i Jesosy eo an-tanany ankavanana izay ny manamafy amin'ny mpino rehetra fa nasandratra ho mpialohantsika izy. Dia andeha tsy ho adinontsika izany lesona izany fa rehefa niakatra ny an-danitra Kristy eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra izy ankehitriny izy ny vato fantsiky ny aintsika ary izy no mahazo antoka ny famonjena izay atolotra antsika dia izay fijoroan'i Jesosy eo anatrehan'ny ray izay izany no andeha tsy alana ao am-posiaon-tsaintsika fa ho banjintsika isanandro fa izay no antoko ny mahavato fantsiky ny aintsika azy dia andeha hifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra sasy ianao amin'ny alalan'i Jesosy satria izy efa manomana ny tsara indrindra ho antsika rehefa nanolotra ny tenany ho famonjena
ho azy manao. Jesosy anie anjaka ato am-poko, Jesosy anie anjaka ao am-ponao, ary isan'andro zasy ianao dia tsy hanadino fa hifikitra aminy dia izy ilay vantofantsiky ny finoantsika, vantofantsiky ny aintsika dia hitazona antsika hatramin'ny farany. Mirary sabata feno fitahiana ary mirary fiarah-mianatra ho amin'ny lesona manaraka indray ahita pitombona ao amin'ny Kristy samy isika tahian'Andriamanitra. mbola faly miaraba antsika rehetra indray a tratran'izao sabata izao izay amerenantsika ny leson'ny sekoly sabata. Lesona fahafito sahady sika, lesona fahafito izay mitondra ny lohateny hoe Jesosy ilay vato fantsiky ny aina. Jesosy ilay vato fantsiky ny aina. Ny tsy anjery a dia hitantsika ao amin'ny Hebreo. Hitantsika ao amin'ny Hebreo a toko fahenina izany. Hitantsika ao amin'ny Hebreo toko fahenina dia ny andininy 7:20. Ny fanantenana izay ananantsika ho vato fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any amin'ny efitra lamba tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka izy. Mialohan'ny ianarantsika amerenantsika ny lesona dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, mbola misaotra anao zahay tratran'izao sabata izao. Hiaraka merina hianatra ny lesona nandritra ny herinandro izay, mangataka ny fanahinao hitaridalana ary hanokatra ny fo, hanokatra ny sainay, mba handraisanay ny hafatra masina avy aminao, mba hampitombo ny finoanay sy azahoanay hitaridalana hoentinay manompo anao izany. Nivavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Saotra raha eo. Amen. Tonga eo amin'ny famerenana ny lesona isika ry mpiaino havana ary manasa anao mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny lesontsika moa izay efa nambara tao dia amin'ny lesona fahafito a mitondra ilay teny hoe Jesosy ilay vato fantsiky ny aina. Jesosy ilay vato fantsiky ny aina. Raha jerentsika tamin'ny lasa ny toko 5 makany aloha dia manambara ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy, fa amin'ity toko 9 ity kosa dia manomboka eo amin'ny toko 9 dia misy fananarana izay ataon'ny mpanoratra manokana ho an'ny nanoratana izany boky izany. Raha hijeritsika eo amin'ny andininy 4 sy 5 amin'ny Hebreo toko 9 dia zao ny vakiny. Fa izay efa nohavaozina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy. Maneo zany andinin'izany fa betsaka ireo olona izay nandray ny tenin'Andriamanitra ka nohavaozina ary nanandrana fiainana tsara nankehitriny na amin'ny ho avy. Izay ilay lazaintsika hoe fiovampo na fanavaozana ny fiainana teo aloha, ka dia mahatsapa fifaliana, mahatsapa fanandramana vaovao araka ny tenin'Andriamanitra. Ary izay moa ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianany ao amin'ny Jaona toko 7:12 ny andininy 7:12 manao hoe Jaona toko 7:12 ny andininy 7:12 manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Na dia izany aza nefa
na dia efa miaina ao anatin'izany fanandramana manokana sy tsara miaraka amin'ny tenin'andriamanitra izany ny kristianina rehefa nanolo tena sy efa niovafo dia mety ho latsaka ihany koa izy ao anatin'ny fiamorana. Eo amin'ny 5 dia zao ny fivaky ny teny. Hebreo 5:5 nefa niemotra zany hoe ireo efa nandray ny teny zany sy no avaozina. Eo amin'ny 5:5 nefa niemotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Eto dia mampitandrina ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo fa na dia efa nanolo tena ho an'Andriamanitra efa miaina ny fanandramana tsara ny fitahiana avy any an-danitra ny olona anankiray dia mety ho latsaka ihany koa ao anatin'ny fiamorana. Ary zany fiamorana izany dia mety ho tonga amin'ny fanombonana hoe manombo an'i Kristy sy manao an'i Kristy ho fahamenarana. Inona ny tiany zany ho lazaina? Tia zany ho lazaina dia izao: lasa manohitra sy mandà an' Jesosy Kristy. Lasa manohitra sy mandà an' Jesosy Kristy dia tsy tonga amin'ny fibebahana intsony. Ilay teny eto zany hoe tsy tonga any amin'ny fibebahana dia ohatrany hoe toe-javatra efa lasa, fa ilay manombo an'i Jesosy Kristy sy manao azy ho tsinotsinona na manao azy ho fahamenarana dia amin'izao ankehitriny izao zany hoe raha ohatra ka mpanota na hoe olona efa niemotra ka mitoetra amin'izay toerana mampanota azy zay, tsy miala amin'izay fa mijanona ho amin'izay toerana izay dia tsy ho tonga amin'ny fibebahana. Ary zay no anton'ny iantson'Andriamanitra, iantsonantsika mba hiala amin'izay fanoherana na fandavana an' Jesosy Kristy izay, satria tsy misy fanatitra noho ny ota intsony afa-tsy izay nataon'i Jesosy Kristy ka izy irery ihany no azontsika azahoana famonjena raha manaiky azy isika. Ary ny eto dia tiana ny manamafy fa ny totalikevitry ny baiboly manontolo dia milaza fa ny zavatra rehetra dia azontsika anantonana an'Andriamanitra. Zany hoe ny tsy fambiazana, ny fiamorana dia azontsika atao ny manantona an'Andriamanitra rehefa tonga izay antso na fahatsapana fa mila famonjena izay isika. Andriamanitra mihitsy ny miantso ohatra ao amin'ny Isaia 1:15 manao hoe avy ary ifandahatra isika fa na dia mena tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia fotsy tahaka ny ora-panala. Fanirian'Andriamanitra ny olona efa niemotra mba hiverina indray ho aminy. Jesosy Kristy dia milaza ao amin'ny Jaona 4:17 tapany 2 milaza manao hoe ary izay manantona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Ka ilay teny ambaran'ny Hebreo eto zany ilay milaza fa tsy ho avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azo fahamenarana dia entina ilazana ireo olona izay manao ny fiamorana ao anatin'ny fiamorana ankehitriny ary mandà an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Zany hoe tsy mety mandray ny famonjena izay atolo Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny famelan-keloka. Tsy nijanona teo ny mpanoratra fa mampirisika izy ary manantena ny mba hananantsika fiainam-baovao hatrany. Zany hoe ahatonga antsika hanana fahatokiana an'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga azy nanoratra eo amin'ny tsianjery hoe ny fanantenana izay hananantsika ho vaty fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any anatin'ny efitra lamba tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'i Melkizedeka izy. Misy fanantenana ary ny asehon'izany dia izao tohizany any amin'ny 10 sy ny 11
fa ireo teny fikasana izay nomena ny abrahama nomena ny davida sy ireo razambe taloha izay efa nanaovan'andriamanitra fanekena fa homena fitahina amin'ny alalan'ny taranak'izy ireo dia notanterahany tamin'ny alalan'i jesosy kristy izany. Ary izay no mahatonga ny hoe jesosy kristy dia vato fantsiky ny aina ho antsika. Koa noho izany, ny tiana ambara amin'ity lesona ity dia izao, aoka itsika tsy tompo-teny fantatra fa na ao anatin'ny fivampo aza dia tsisy izany fihemorana izany. Ary raha sanatria azaka ao anatin'izany fihemorana izany dia tsy ho kivindray ka hamoy fo fa tsy azo ataony manolo-teny fa vonona mandray antsika Andriamanitra, vonona mandray antsika Jesosy Kristy. Hamarana anazy dia ilay teny mahafinaritra ao amin'ny Hebreo 10:7-telopolo izay mivaky toy izao: fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Raha ohatra ianao mbola ao anatin'ny fanarana ny tenin'Andriamanitra dia aza mihemitra mihitsy, aoka mba haharitra hatramin'ny farany. Raha sanatria ka efa nisy fahalavona teo amin'ny fiainanao, ny tsara indrindra dia ny manantona an'Andriamanitra, manantona an' Jesosy Kristy, fa izy no miantso avy hifandahatra isika. Izy no miantso sy mampanantena, fa izay manantona azy dia tsy mba ho laviny mihitsy. Ho amintsika rehetrany ny fiadanany ka dia ho tena vato fantsiky ny fanahitsika Jesosy Kristy ka hahazo antoka fa ao aminy isika ary handray ny famonjena hatramin'ny farany. Mirary ianao mba hita ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Iroso amin'ny fanatazana sy fanolorana ny fanatitra isika izao, ka ao anatin'ny feokira no anatanterantsika izany fanangonana sy fanolorana ny fanatitra ho an'ny sekoly sabata izany. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay masina indrindra ny an-danitra, misaotra anao zahay satria nomenao lesona sarobidy dia ny ahatonga anay handray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay mandrakariva. Na dia misy aza ny mety ho fahalavona sanatria ny vava amin'ny fiainana maha-kristianina dia manome toky ianao fa mbola azonay atao ny manavao indray izany amin'ny alalan'ny fanoloran-tena. Koa ampio zahay mba tsy ho kivy amin'ny ady izay atrehanay isan'andro, fa toa ny hery mba hitombo ny finoanay hanananay faharetana hatramin'ny farany. Ny fanatitra izay natolotray mba ho fanohanana ny asanao dia tahio izy ireny Tompo mba havita ary hahefa be amin'izany asa natokana ho an'izy ireo izany. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra, ho anay rehetra kosa ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eny ary izay zany ny fotoanantsika tamin'ity androany ity, mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra, manome fotoanantsika indray amin'ny heriny anio toy izao. Veloma tompoko.
faly mifampiaraba amintsika indray a pray fanentana malala amin'ny alalan'izao fandaharany departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana on'izao fifaliana ihany koa ny fampiarabanantsika amin'izao taona vaovao zao ary mbola isorina lehibe l'Andriamanitra be fitiavana satria mbola afaka mifampiaraba indray isika amin'izao taona vaovao zao. Mbola ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana ony araka ny hitantsika amin'ny sary eto ny kisarisary fampahafantarana mahakasika izany departementan'ny fahasalamana zany izay tsy inona fa tananakavanany afatry ny anjely telo indrindra lohahevitra manokana no entina amintsika amin'izao fiandohan'ny taona izao lohahevitra izay azo lazaina fa miankina ny ho avintsika mandrakizay ao anatin'ny sabata 5 na 9 eo nitondrana zany afatra sarobidy mavesa-danja izay ampitondra an'Andriamanitra izao departementa izao koa manasa antsika tsirairay avy mba hanaraka izany pahalianana satria raha tsy maharaka ny lohahevitra amin'ny fiatombohany dia mety ho somary ho sahirantsika ny hanaraka izany raha toka iny atenatena ny vao hanomboka hanaraka izany koa dia ny tompony ame fifantohana antsika tsirairay avy ary anokatra ny fotsitsika tsirairay avy handray ny afatra. Ny lohahevitra izay hoentina amintsika amin'izao fandaharana vitsivitsy zao dia hoe toeran'ny fahasalamana amin'izao andro farana izao momba fantatrao ve momba fantatrao tokoa ve ny toerana tanan'ity departementan'ny fahasalamana ity araka fantatritsika dia misy dia izay iarahantsika mientana dia tsy inona zany fa ny dia ho any amin'ilay kananan'ny lanitra ary rehefa mandeha manao dia zany ho any amin'ny lanitra zany dia mandray ny fiaramanidina ary ny fiaramanidina izay ho raisintsika dia miavaka izy io satria miendrika ambulance ary ny compagnie izay mitondra miandraikitra zany fiaramanidina zany dia mitondra ny anarana hoe andeha ao ary ny mpanamory dia manokana ihany koa tsy iza fa ilay dokotera lehibe izay miaraka amin'ny fitiliana sy fitaovana samihafa izany. Ny toerana fiantsonana izay andehanantsika raha zany natao hoe destination voalohany dia mitondra ny anarana hoe fanavaozana ara-pahasalamana sy ny fanombohan-kase. Ao anatin'ny mpandeha mazava ho azy rehefa eny amin'ny seranan'ny fiaramanidina dia tsy maintsy misy ireo atao hoe lisitry ny mpandeha tsy iza fa ny mpandeha amin'izany fiaramanidina manokana izany dia isika vahoaka an'Andriamanitra manontolo izay miandry ny fiavian'i Jesosy ary ao anatin'izany mpandeha izany koa dia isika mpisehatra rehetra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Rehefa manainga ny fiaramanidina dia tsy maintsy misy ny famatorana ny fehikibo ary ny hôtesse de l'air ozy izy ao anatin'ny fiaramanidina dia manasa ny mpandeha rehetra mba hamatotra ny fehikibo rehefa hanainga ny fiaramanidina ary rehefa eny amin'ny lanitra eny ambony eny miakatra eny fiaramanidina dia afaka atao indray ny famahana ny fehikibo izany afatra manokana atao kisarisary zany dia hoentina amintsika satria rehefa mandeha eny ambony eny amin'ny lanitra eny ny fiaramanidina dia mandalo faritra andro ratsy ary amin'izay fotoan'izay ny hôtesse dia mandefa filazana indray hoe iangaviana isika mpandeha mba hamatotra indray ny fehikibo satria hiditra faritra ratsy tsika zany atao hoe zone de turbulence. Ny tiana resahana dia zao amin'izao dia kisarisarina dia izay iarahantsika mandritra ny fandaharana 5 izao dia andalo faritra andro ratsy isika izay mety ho anaitra antsika mpandeha eny am-pandehanana eny ka dia mety hiteny eny atenatenany eny rehefa misy afatra izay ho ampitaina dia miteny aho hoe aoka matotra ny fehikibo isika na hoe attaché vos ceinture zany hoe misy afatra mety ampitrotra antsika izany ary araka ny resahantsika ihany koa fa ity fiaramanidina dia izay andehanantsika ity dia fiaramanidina manokana satria misy ambulance misy fitaovana maro samihafa izay anaovana fitiliana ary miaraka amin'ilay mpitsabo lehibe isika mandeha io zany dia misy tsy fahasalamana ao misy vai any be da be indrindraindrindra ka ny vai rehefa potsihana dia marary mampitrotra
ka izany no hitantsika zany any am-pahanidinana amin'izao diantsika izao a ka ny escale voalohany ary a zay ho andehanantsika dia mitondra ny anarana hoe manomana ny saiko a handray a ny tombo-kase manomana ny saiko a handray ny tombo-kase mialatsiny araka ny fantatritsika fa zao vaninandro iainantsika zao a dia andro fanombohan-kase misy famaritana zay tiana hoentina amintsika ao anatin'ny bokyny hoe early readings bokyny fanafamanina izy io dia zao ny afatrafatra mahakasika izany atao hoe fanombohan-kase zany ireo zay mandray ny fanombohan-kasen'Andriamanitra velona sy hoarovana mandritry ny andro fahoriana dia tsy maintsy mitaratra ny endry Kristy. Ny andro fahoriana dia ny andro manaraka zay aorianany andro fanombohan-kase. Iarahany maro malala fa zany hoe fahoriana zany dia misy zavatsarotra iaretanao ary amaha-olombelantsika dia samy matahotra avokoa isika rehetra hiatrika an'izany atao hoe andro fahoriana zany. Omen'Andriamanitra atsika ara amin'ny aty androany ity efa nomenantsika hatry ny ela io afatra io fa ny olona zay mitaratra ny endry Kristy no arovana amin'ny andro fahoriana io zany hoe io andro fahoriana io dia firotsahany ireo loza fito farany ka ny fanombohan-kase zany no hiaro atsika amin'io andro fahoriana io ka inona moa ny famaritana atao hoe fanombohan-kase famaritana anankiray ty mety ho hafa ny famantarantsika ny atao hoe fanombohan-kase fa omenantsika ny famaritana anankiray ihany koa ny famaritana atao hoe fanombohan-kase dia tsy inona fa ny famerenana ny endry Kristy eo amin'ny vahoakany mira koa izany fanamasinana ny olona rehetra zay malala fa Jesosy Kristy amin'izao andro itenenantsika izao amin'izao ora sy minitra sekondra izao dia amin'ny fitoerana masina indrindra ary ny olona zay mahafantatra izany dia miezaka manao zay fomba rehetra amerenany eo amin'ny endriny ny endry Kristy zany hoe mandray ny fanamasinana. Ny azo lazaina ihany koa dia ambara fa ny fanamasinana na ny atao hoe fandraisana fanombohan-kase raha ataontsika kisarisary hitantsika amin'ny sary io dia mamerina ny endrika mahavahoaka an'Andriamanitra miandry vehivavy Kristy mamerina ilay atao hoe vrai marque adventiste isika vehivavy dia mahalala ny karazana markana poketra nataontsika hoe telefona dia fantatritsika misy mahafantatra betsaka tsika hoe ty marque vrai ty poketra ty marque telefona marque vrai ty ary tahaka an'izany koa ny eo amin'ny ara-panahintsika misy isika manana ny endrika ny maro tsika ary tafitran'izany na tenako izao ary dia manana ny endrika toe-panahaka an'Andriamanitra kanefa tsy maneho tena ny endry Kristy. Ny marque Coca-Cola dia sarotiny raha toa ka tsy ho marque hitantsika amin'ny sarisary no hita eny amin'ireny vokatra izay vokariny ireny. Isika dia maha-olombelona mpanota anisany olana lehibe zay mianjady ao am-potsika amin'ny toe-tsaintsika ao dia ny fanandratana an'izao tsy hita mihitsy ny eo amintsika tsirairay avy rehefa n'izao no manjaka ny endry Kristy ary zany no maika indrindra amin'izao andro farany izao mba ahafahantsika mandray ny tombo-kase dia ny amerina ny image de vrai marque image ny endry Kristy eo amintsika tsirairay avy. Ahoana ary no ahafantarana izany atao hoe authenticité ma vrai marque izany. Misy teboka anankitelo reto tiana ampisaintsainantsika izao tsy ny fahelana na havitana ny batisa no hamantarana mahavahoaka an'Andriamanitra miandry vehivavy Kristy atsika. Tsy ny hoe adventiste hatrany ankibondreny na ny taranaka teo aloha dia efa adventiste tokoa sy ny ateo aoriana rehetra izay no ahafantarana ilay hoe tena adventiste marina fa zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra Matteo 7 ny 9:40 ny voany no ahafantaranareo azy. Petraka amin'ny fanontaniana ary aiza ary no ametran'Andriamanitra ny tombo-kase. Zao voalazan'ny Apokalipsy 7:7 aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina tombo-kase eo amin'ny andrin'ny mpanompon'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany fa eo amin'ny andrina eo amin'ny faritry ny lohantsika io zany atsika daholo moa zany ny atao hoe andrina eo no ametran'Andriamanitra ny tombo-kase. Izay no mahakasika nyty lohahevitra fiandohan'ny lohahevitra voalohany androany ka dia manasa antsika mbola hanohy izany indray amin'ny sabata manaraka ka dia ny tompony ame fifaliana sy fiadanam-po atsika amin'izao sabata izao indray ary ampitoetra ampisaintsainantsika iny afatra androany iny dia mahita fifaliana indray amin'izao tontolon'ny sabata izao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Voninahitra an'Andriamanitra rery any. Amen.
mianatra eo tongotrao